Ny androa moa zany a dia famaizam-boninahitra an'Andriamanitra ny tobokolà Blaise Rabetafika. Izay fantatrareo ihany fa ambassadeur-ntsika tany Nations Unies nandritra ny fotoana maharitra. Ary izany olona zany dia anisan'ny olomanga eto amin'ny firenena, anisan'ny rehareherintsika tany amin'ny Nations Unies. Ny fihafanana moa zany a dia eo amin'ny resaka iraisam-pirenena. Ary izany nahatonga ny CEDS nisafidy any Blaise Rabetafika, nisy ny olona namiratra indrindra amin'izany resaka fifandraisana amin'ny ivelan'izany. Amin'ny maha-kristianina antsika dia tsy nety zay raha toa ka tsy nisy fitaom-pivavahana. Isaoran'Andriamanitra aloha satria tafita tamin'ity taona akademika ity ny 12e promotion, ary indrindra koa isaorana ny fianakavian'ny Blaise Rabetafika izay nanaiky ny saloran'ny 12e promotion ny anarany.